vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery zay anova tanteraka ny sainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo faty ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataona vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba miarabantsika menakavy ndray amin'ny anaran'ny tompo amin'ity fotoanan'io mahafinaritra ty zay ampianarako atsika ampianarana izy afampizarana moa ny tena marinamarina kokoa ny mahakasika ny tontolon'ny raha ny raha ataon'ivony atao tontolo ara-panahy izay tena mila takatsika ny fahefan'ny raha ny fahefan'ny raha fa tena misy fahefana matanjaka ary afaka nova ny toyany tantaranao ny fahefan'ny raha ivavaka alohatsika menakavy tompo ampianatra zavatra sarobidiny ray tompo androany ary zavatra lehibe saripady ko angatahako ny fahendrena ny fanay masinao hitarika anany io iaro sady andrakotra na ihany ko tompony rahanao ampianatra ny retolo reto voaray any soma tsara ny zavatra rehetra amen ny Genesis toko faefatra ny Genesis toko faefatra novakina amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andininy fahasivy manao hoe ary hoy Jehova tamin'i Kaina aiza iabela rahalahinao fa hoy izy asa moa mpitandrina ny rahalahiko vao ary hoy izy inona no nataonao ny fisehoan'ny rahan'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany averiko tsara lay tenin'ny Jehova Andriamanitra tamin'ny Kaina manao hoe inona ny ataonao ry Kaina fa ny fisehoan'ny rahan'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany ary ankehitriny de voaozona ianao hiala amin'ny tany honenana izay ny vava hitelan'ny rahan'ny rahalahinao na latsaky ny tananao raha miasa ny tany ianao tsy mba vokatra ho anao intsony izy ho mpanjenjena sy ho mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao ho mpanjenjena sy ho mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao eto amin'ny Hebreo toko 12 andininy 420 de izy hoe sy am Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra no ny any Abela averiko ny ray mandeha sy am Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao Jesosy izy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao amin'ny raha amin'ny famafazana izay miteny tsara lavitra no ny raha ny Abela ho aza vaiko zay tenin'Andriamanitra anankiroa zay mba ho azotsika tsiraray avy satria tena zavatra ngeza be ty fampianarana an'io ty maty Abela zay novon'ny Kaina ny avin'ny adiny izy roa de vokatry ny fialonana satria samby nanao fanatitra izy amin'ny rahalahy samy nanao fanatitra na i Kaina na i Abela samy nanao fanatitra fa voalaza ny ten'Andriamanitra fa ny fanatitsy Abela dia nakasitrahan'Andriamanitra nakasitrahana i Abela mba amin'ny fanatiny fa i Kaina mba amin'ny fanatiny kosa de tsy mba nakasitrahana de tezitra Kaina satria tsy nakasitrahan'Andriamanitra izy de nisy fialonana tao anatiny
ary de nitsiry ny hevitra tao anatiny hoe tsy maintsy vonoko i Abela, ataoko zay afatany Abela, de tsy fantatro ny tsondromony tamin'ny antsy sany velesiny tamin'ny famaky, maty Abela de nilatsaka tamin'ny iny izy ty, tamin'ny tany ny rahany. De neritseritra ikaina manao hoe samy miala, samy vita, sy milaminy vita ny tantaraky ny Abela, kanefa ny zavatra nitranga ry havana le rana latsaka, le rana latsaka tsy mifarana teo am'le tany zay nandatsahana azy, tsy lasa maina teo, fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny feo an'ilay ra, le ran'ny Abela de mitaraina ny amiko, izany hoe nisy feo ilay ra, nisy vavany ilay ra, nisy lela ilay ra, ary de niantsoantso fitarainana eo anatrehan'Andriamanitra. Ry havana na malala, eo ny tena mahagrave be mihitsy ny resaka hoe voalohany aloha famonon'olona, famonon'olona direct ray a, de famonon'olona ankolaka ray, izay rehetra mety endrika famonona olona dia tena mahatsiravina ary mitondra ozona mahatsiravina eo amin'ny fiainana, satria eo amin'ny 112 doza izy, ary ankehitriny de voaozina ianao hialy amin'ny tany honenana, izay ny vava hitelona ny raha andralanao na latsaky ny tany anao, raha miasa ny tany ianao de tsy mba havokatra ho anao intsony izy, tsy mba havokatra ho anao intsony izy raha hiasa ny tany ianao, ho mpanjenjena sy ho pirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Ry havana na malala, misy voka mahatsiravina eo amina olona iray sy ny taranany midina ny amin'ny any ny famonona olona na mivantana na ankolaka, ny rana latsaka, ny fampijaliana, ny raha moa de voalaza amin'ny baiboly hoe aina ny ra, aina ny ra, ary aina azy izay de sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Inona moa ry havana eto mila diniatsika ny mahatonga ny hoe ny fiainan'ny taranaka tio arina lasa manjenjena de lasa pirenireny, lasa manjenjena de lasa pirenireny. Inona le manjenjena? Chômeur, miodikodiny etsy de miodikodiny ary, tsy mety mahita azy, manana diplôma ihany, manana fahaizana ihany, fa miodiny etsy de mametraka demande roa, de misy posta tedaviny etsery postulena tsy azo, de miodikodiny, misy zavatra atao raha lasiana-bavy malala. Inona mahatonga ny fiainany olona voaozina, ary ozy izy Andriamanitra eto hoe mantsi-ankaina hiasany tany anao, izy izy hiasany tany fa tsy hamokatra ho anao zany, izany hoe manao zay farahery, manao ny hevitra rehetrarehetra hitediavam-bola, hikaramana, mitady ny fomba rehetrarehetra tena hoe ahoana ny ampavanina nyity fiainany ity, ampandehany ity fiainany ity, fa Andriamanitra de niteny anikaina eto manao hoe raha miasa ny tany anao de tsy mba havokatra, izany hoe miasa mafy ianao, manao ny ezaka rehetrarehetra ianao fa tsisy ninina, tsisy ninina, tena mirotoroto ianao, manao zavatra ianao fa tsy matsangan-javatra, miasa ianao, mivarotra ianao, maty antoka foana. Nisy zavatra nitranga atao ry havana malala, jereo nge voalohany aloha resako le mamon'olona direct, ohatra tena hoe namon'olona mihitsy ianao, na misavinao le olona de nalatsakao ny ainy, na nitsondrominao antsy le olona de maty
na mety ny anao mihitsy le mampitifitra olona, le mamon'olona, le mampitifitra olona sy maniraka olona amon'olona no ny antony mety maro isan-karazany. De ny ao an-tsainao am'ireny fotoana ireny de hoe sy maty iny olona iny de samy miala, fa attention ry havana, fa manomboka eo ny rahan'iny olona iny zay nalatsaka ao de mitaraina eo anatren'Andriamanitra, mitaraina ary miakatra eo anatren'Andriamanitra tahaka ny rahany Abela, mitaraina hoe vonjeo apio maty tsy rariny mahazo novonona tamin'ny tsy rariny ny rahany olona io de miakatra eo anatren'Andriamanitra. Zay ny mahagravy be an'ireny le hoe eno tsara manana orinasa matanjaka ianao, manana orinasa matanjaka de io orinasanao io ianao mahalala tsara fa io orinasanao io mifamatotra amin'ny devoly, misy pacte amin'ny devoly. De rehefa misy pacte amin'ny devoly io de misy mpiasanao tsy maintsy atao sorona foana isa-taona, mpiasanao de ndraindray io mety chauffeur, ndraindray io mety mpiasa manokana amin'ny orinasanao de maty eo mpiarinasa eo. Dia ny olona moa zany tsy mahalala fa de hoe accident normal io, accident ohatran'ny accident rehetrarehetra io, nefa ianao mahalala tsara am'le pacte ataonao ato ambadika ato, am'le fifanekena amina ody ratsy famosaviana ato hoe tsy maintsy mila sorona io orinasa io. De mivady aman-janaka le olona amin'ny mampalahelo, lay mpiasa amin'ny mampalahelo mivady aman-janany maty eo mpiarinasa ataony constat de ohatran'ny hoe accident normal, fa ny tena marina nataonao sorona. Ny taranakao rahalao ao ambadika reny, any amin'ny taranakao reny no mifatatra, eo amin'ny fiainanao reny no mifatatra, satria io rahany olona izay nalatsaka ao de mitaraina eo anatren'Andriamanitra, mitaraina eo anatren'Andriamanitra. Zay ray voalohany. Fa lafin'ny ray faharoa ihany koa lay famononan-kolaka. Inona moa le famononan-kolaka? Ny famononan-kolaka dia fampijaliana ilay olona sy ny taranany. Ohatra, alainao ankeriny tanin'le olona, alainao ankeriny tranony, afananany io, rariny io eo anatren'Andriamanitra, atsembohan'ny tavany io, fijaliny nananganany an'io. Zany maratsy be eto no tenenako tsara. Tamin'ny herinandro nisy mpitandro ny filaminana nyresaka tamiko ny mpitandro ny filaminana anankiray, pasteur sa hozy izy mpovavaka za pino nefa nia misy fotoana manao PR le manao police routière reny zany, de zao pasteur hozy izy misy fotoana manaka na lay tomobile na lay tomobile zany, de rehefa sakanako ozy izy le tomobile na le moto de tonga de ataony any anaty tanako any ozy izy misy vola, de tsy fahotana ave zany pasteur raha tonga de ataony any anaty tanako any zany efa ozy izy tsy mangataka aminy, za ko tsy manery azy, za ko tsy manao an'zao fa tonga de ataony any tana fanotaninana petran'izay. Ty no namaliko azy. Ry havana malala, ry mpitandro ny filaminana, ry mpitsara, ry avocat, ry mpiasan'ny domaine, ry mpiasa rehetrarehetra manana fahefana, tsy ndreko tsara, ry mpiasa rehetrarehetra manana ny fahefana, atahorana io toerana misy anao io, atahorana io plasy misy anao misy fahefana io, tena atahorana io, raha ampiasainao ny fahefana ampijaliana olona, tena hoe mampiasa ny fahefana ianao atonga ny olona tena hoe tena iaina ao anatina ranomaso, iaina ao anatina fijaliana, mampiasa ny fahefana ianao anaporetan'olona, tsy ao anatina lalana ara-dalàna fa anaporetan'olona, de grave be zany. Ohatra, avadika ao ny rariny ho lasa tsy rariny,
avadikeo ny mainty ho lasa fotsy, ary avadikeo ny tsy rariny ho lasa rariny, avadikeo ny marina ho lasa tsy marina, ary ny tsy fahamarinana lasa fahamarinana. De mijafajafa ilay olona zay amadianao an'le rariny, piretinao izy tsy maintsy mitady 50 millions, fa raha tsy zany de izao tsy maintsy mitady 15 millions. Lasa le olona mivarotra tambary, lasa le olona mivarotra omby, lasa le olona ary tena mitotototo, mitebiteby, ranomaso, fijaliana, tena mitebiteby, tena hoe inona no hitranga ao anatina ranomaso satria ampitahorina ao an'le lalàna. Raha lasiana bavy zany atao hoe famonoana ankolaka, zany atao hoe fandatsahana aina ankolaka, fa ny vokatry reny tompoko any amin'ny taranaka eo amin'ny fiainanao. Efa nahita tompoko 100 isan-jato nitako. Zato ny tena moa zany amina pasteur de mifanerasera amina olona maro, fa ratsy fiafara daholo na iza manana fahefana ka tsy mampiasa ny fahefana araka ny tokony izy, fa mampiasa ny fahefana amonona olona, mampiasa ny fahefana ampijaliana olona, mampiasa ny fahefana hanararotana olona, mampiasa ny fahefana hamadiana ny rariny ho lasa tsy rariny, ary ny tsy rariny ho lasa rariny, hamadiana ny marina ho lasa tsy marina, ary ny tsy marina ho lasa marina. Gravy zany ry havana, gravy ny hafaran'le olona na ny taranany, satria mitondra ozona trany amin'ny taranaka. Tena fadio ny hoe mba manana fahefana kely de anaporotra olona de amadika ny fahamarinana. Tena attention ry havana, aza manaiky ho jamba ny volandroany, fa ny vokatry ny hatrany amin'ny taranakao de hitondra loza any amin'ny taranakao. Raisiko ohatra anankiray, ny mpampanjanaka vola tena ratsy fiafara daholo ny akamarony. Ny banky manko misy fotoana ny banky misy zana-bola kely, fa mpampanjana-bola ndray tena tsy vola kely zany ny alainy. Raha mindrina 10 millions ianao zao androany, de ozy izy hoe averina ny afaka tapabolana de 15 millions. Raha tsy tafaverinao 15 millions iny afaka tapabolana, de miakatra hatrany amin'ny 17 millions ndray ny afaka, tsy haiko afaka firy jour, afaka firy mois. Raha tsy tafaverinao iny dans 2 mois ndraindray tafakatra 30 millions. De avy eo natao antoka le tomobile na moto ana 40 millions, natao antoka tam'le 10 millions, de tsy tafaverin'le olona le izy tao anatin'ny 3 mois, de falerenao akan'le moto ana 40 millions, akan'le tranona 250 millions, tamina kesy teo ana vola 40 millions de francs ny raman'le olona aminao, de nitombo le zana-bola, le fanjanaham-bola, natao antoka le tranona 250 millions, tsy voalohan'le olona le izy tao anatin'ny 3 mois, falerena hoe tena mivavabavaka ianao, enga ianao tsy voalohany io, enga ane mba tsy ho voalohany io, tonga tokoa ny fotoana tsy voalohan'le olona le vola, batainao le tranon'le olona, miramirana ianao ary falifaly lasako azoko ny trano beany miaraka amin'ny taranaka, afaty ianao sy ny taranaka ao io. Tena ao ny voan'ny fatinao afaka fotoana foy, de ao ny voan'ny fatin'ny zanaka ao afaka fotoana foy, de ifanesy ao nareo mianakavy amin'io trano be nisy alahelin'olona io, ifanesy ao nareo mianakavy ivoaka ao anatin'ny heritaona. De epanga olona ianao hoe misy namisavitsika e, iapanga olona ianao hoe nisy an'zao hoe iapanga olona ianao fa inony ty, non, le alahelo, le rahan'olona nalatsaka ao, le alahelon'olona, le famonona olona zay nataonao tamin'ny alalana fanjanaham-bola tao anatin'io trano io, mahatonga ny fiainanareo menakavy io ravarava potipotika io. Aza mitaingina tomobile, aza mba mitaingina tomobile, vokatry ny alahen'olona sy ny fanjanaham-bola, aza mitaingina an'io,
manorevitra pasteur tena aza mitaingina ny automobile misy alahelon'olona hoe nisy 4x4 valeur na 150 millions de io valeur na 150 millions io ny indra mbola 25 millions le olona taminao de ozy anao hoe ny isaky ny tapabolana miteraka 5 millions na miteraka 10 millions isaky ny tapabolana tsy nety voaverin'le olona le vola de avy ianao tsy haiko afaka kato moa de io le tomobile natao antoka io le tomobile natao antoka efa ny aminao papier de 25 millions nampindraminao le olona de le tomobile 150 millions lasanao de dedaka nareo menakavy dedaka andeha taingina an'io manorevitra aza mitaingina an'io misy alahelon'olona io misy ranomason'olona io misy fijalin'olona io misy ain'olona io misy ran'olona ny latsaka tao misy atsemboanao de mitondra ozona aza mitaingina an'io raha tsy te ahitalosa fa ndraindray io tsy ngidingidina ivadika ko ainse tampoka ny direction io eny amin'ny tampony iny izy tery amin'ny tampony tapoketsery ikidingidingy any ambany tendrombohatra any nareo fa io tompoko misy ny atao hoe ozona misy ny atao hoe raha mitaraina le raha ary mitondra ozona ny razaina latsaka ny aina zaina latsaka ny fampijaliana olona ny fanararotan'olona ny olona tsy miteny ararotinao de mitondra ozona mahatsiravitra de zao no nyteniko tamin'ilay mpitandro ny filaminana ny resaka tamiko tsy ny volany ratsy fa ny mihinana alahelon'olona no mitondra ozona raha mihinana fifalian'olona ianao tsy maninona mihinana fifalian'olona tsy ndreko tsara mihinana fifalian'olona azo atao tsara ny mandray vola aman'olona za mandray vola tompoko za mandray vola aman'olona fa fady amiko ny mihinana ranomason'olona na alahelon'olona na sakrifisin'olona ny any fifalian'ny olona no hoaniko misy olona be da be tahin'Andriamanitra avy nandray ny toroteniko taoriana ny vavaka nataoko ny ova amin'ny fiainany faly izy raha tsy tato ve paster efa maty ny zanako ty paster mba misy valopo kely tato paster mba nazahonay tomobile tatony mba nanovan'ny fiainana ty paster mba misy kely 2 millions ty misy 10 millions raisiko ampifaliana ary hoaniko ampifaliana tato paster mba nazahonay trano nampalasany zanako tany andafy misy fotoana tany andafy misy fotoana tany France misy mipino manatona misy nanatona vitsivitsy paster nivavaka nataonao mba natongavako aty andafy ty paster mba misy fanome raisiko fifaliana raisiko ampifaliana satria fifaliana fa raha alahelon'olona ranomason'olona misy fotoana koa aloha manome ny olona fa ranomasony de tsy sa mihinana sakrifisy ny anaran'ireny eo anatren'Andriamanitra de atokako mihitsy ho an'ny tompo hoe tompo ty olo ty tena nanao sakrifisy be loatra ny fahotana nataony na tsiaro izy fa tena mila manonitra ny fahotany tsy sa mihinana an'iny tsy sa mihinana an'iny na ariary azy satria ameko an'Andriamanitra iny satria misy Andriamanitra ihany no mifanaraka amin'iny raha lasiana-bavy aina ny raha ozy izy mivoalazan'ny baiboly de ny zavatra misy amaranako ny fampianarana satria amin'ny sabotsy ho avy izao tsika amin'ny sabotsy ho avy izao isy fotoana lehibe mihitsy anapahana an'ireo ozona any anaty raha anapahana an'ireo ozona any anaty raha dia ahoana ny anafahana ny olona iray raha toka tena nisy ozona vokatry ny famonoana olona nahazo azy nataony azafady namon'olona izy de nampijaly olona izy nanao ny tsy rariny izy de tena potika mihitsy ny fiainan'le olona zay ny potehany fa am'izao fotoana zao koa ianao rehefa avy nanapotika an'iny olona iny bloke daholo ny fiainana
tsisy ninina mandeha mba namidinao daholo le trano azo tamin'ny tsirariny jerevongefa zany izy io hoe mivarotra an'le tranon'olona ianao le azonao tamin'ny alahelin'olona lafinao 500 millions tonga ny 500 millions tsy hita hoe nakaizy mivoliny de lany namidinao indray la sprinter azonao tamin'ny alahelin'olona 200 millions lafo iny tsy hita hoe nakaizy andray iny vola iny tsisy nininona nitsangana namidinao indray le tanteriakady kely zay nahazahoanao 2 milliards tamin'ny alahelin'olona lafo be amina milliard nivarotanao azy fa ohatra ny tsabona ny zanakao narary tsabona ny zanakao narary de nalefa tany an-dafy de tsy hita hoe nakaiza le milliard fa inona ny tokony ho ataonao ary mahatsiaro anao am'izao fotoan'izao tena potika tsisy ninina azo raisina raha anankiray ihany zavatra anankiray ihany ny vahaolanao anao ato amin'ny Hébreu toko 12:7 manao hoe sy am' Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary am' raha amin'ny famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any Abela miteny tsara lavitra noho ny any Abela zany hoe ny rahan' Jesosy ihany no afaka anapaka ny ozina vokatry ny famonoanao olona io ozina menjady avy any amin'ny ray aman-dreninao io izay eninao fa lasa mahatonga anao manjenjena sy pirenrenao tranikaina mba manana diplôma fa mirenireny mirenireny etsy mireny tsisy nininina tsisy asa tsisy nininina fa be diplôma fotsiny ny ray aman-dreninao le nahitahita le nanararoatra olona tamina zava-doza tany amina fanararoatan'olona tany amina ino izy ty taratasy sandoka manaroatra tena eninao hoe arena avy amin'ny tsy azo amin'ny tsirariny daholo arena avy amin'ny tsirariny daholo namelomana sy natafitananareo vita fianarana fa vita fianarana am'izay anao de manjenjena ny rahan' Jesosy rery ihany izay tsara lavitra noho ny rahany Abela tsara lavitra noho ny rahany Abela zany hoe ny rahany Abela mety mitaraina re olo reo mety mitaraina re olona novononao mety mitaraina ny rahany de ny rahan' Jesosy rery ihany no supérieur eo ambonin'ny rahany reny olona ireny afaka melany elokao afaka amindra fo aminao amindra fo amin'ny taranakao le rahan' Jesosy rery ihany no raha faratapony misy fahefana faratapony afaka melany eloko ny olona izay nanao adosoana tamin'io resaka hoe namon'olo le nandatsaka rahan'olo le nanao zavatra tsy netinety sy nanararoatra olona sy nanao abus de pouvoir io sy tena nanapotika fiainany rahan' Jesosy rery nitapitra ny leratsika fa amin'ny sabotsy ho avy zao toizako se fampianaran'izay sabotsy amin'ny valo sasany maraina anaovantsika délivrance matanjaka be no ianaratsika izay tontolon'ny raha izay no andraisantsika fahefana avy amin'ny rahan' Jesosy no ampianarana anao ihany ko hoe ahoana ny fomba fampiasana zay rahan' Jesosy izay manerana ny trano fivavahana vaon'ny olo-keraka Tananarivo amin'ity sabotsy ity no anatanterantsika ity séminaire lehibe de lehibe tia amin'ny valo sasany maraina indrindraindrindra eto amin'ny temple de la foi bypass eto amin'ny rond-point Mbomanambolany misy ny temple de la foi bypass eo amin'le Arivosary io eto amin'ny 3 frères Andrefanambojanahary atia Jerusalema Karobato ary atia Pitatafika tia andraisanao fahasoavana sy manerana ny trano fivavahana vaon'ny oloko andraisanao izay lesona lehibe mahakasika ny rahan' Jesosy zay ny tenako zao pasteur Tina Randriary Malala ato amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko nitondra ny tenin'Andriamanitra sy fampianarana ary ivavaka ao atsika amin'izay fotoana zay veloma tompoko vahaony olo andraisanao toroteny mahery zay anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataona vahaony olo
nandeha fitety izy mba asy Aku nanisi, ampun yang panas.